Zava-tsika rehetra izay manaraka izao. Aiza na aiza toerana misy anao na any tokantrano ianao na eny ambonin'ny fiarakodia manatanteraka ny asa aman-draharaha dia misaotra anao sahady manaraka izao fampitana mivantana izao. Araka ny efa nambara ombieny dia isy ny fanambarana izay ataon'ny filohan'ny fikambanana Anjomara sy Rivobaovao amin'ny ity anio ity. Raha ny zava-misy hita amin'ny Radisson Blu aloha dia toerana isian'ny fanambarana sy ny fahitana ny tompon'andraikitra dia fanambarana lehibe izany avy hatrany dia hoe arahanao izao famitana mivantana izao. Riamatu Raubella Yandri Sramatu Vadani Arani secrétaire exécutif national ny antoko ARB manangy ampanajana tsikary mba hitsangana handray azy amin'ny alalan'ny teraka amin'ny refitrefitra. Inisy fandraka ihany ataotsika mafimafy ilay tehaka 1 2 ataotsika mafimafy ilay tehaka 1 2 ataotsika mafimafy ilay tehaka 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 dia ao anatin'ny tsikitsiky tanteraka no andraisana anao Andriamato Florobella Yandri sy Ramatoa vadiny mahazo toerana amin'izay ary isika. Tompoko lahy sy tompoko vavy atsainisany niriany rano misasasasy nateraky ny arambatoka misosasosa ka mahatalanjo ny ariny fisesisesiny mamaky sy mamakivaky ny moropary araha inonja malefaka dia ao anatin'izay onja malefaka izay no isosasosany sy sesiseseny fandaharam-potoanatsika androany koa ho fanomboana ary dia ho asaitsika i Paty Andreasy hikalo Alaira Madagasikara tany razanay raisitsika amin'ny alalany tehaka amin'ny refitrefitra ny tovavy. Madagasikara tanindrazanay tany sarobity masina siso novasonome nirazanay taloha matioanao no tena lazanay mitsanga
Isikarechizao akangamiaradi tiukutaba nanaravanaku kaitumbwanda iasaresachi iunuluara nufutuchinisu Mitangana mitangana fa zamana nayai sauno anjo sadiura mituru sai tukulelai mitangana ritanura mitangana fa zamana nayai sauno anjo sadiura mituru sai tukulelai andau ifankati upiralai tenirai tampu imifankala atau visanachi tenirai tuku nisai nasinifu mitangana ritanura mitangana fa zamana nayai sauno anjo sadiura mituru sai tukulelai mitangana ritanura mituru sai mituru sai tena manampeo i Paty Andrea
ho fankasitra antsika hiaraka hitehaka indray mandeha mirefitrefitra isika. Tompoko lahy sy tompoko vavy ajay anisany ina ianehako ampanao sary io sotoko dia efa noreketiko io an-tsara zao feonantsika izao ka raha arivany nanaovana azy dia hoy amanao an'le hoe ity tokoa angamilay takariva matsara vahiny mavana matehony na renesana feombaly torofolo tendreniny mpiangaly azy tena kanto tokoa lahy ary satria kanto noho ny kanto izao feonantsika izao satria vorolaniny eto tafaray eto ny tisiny manina saingy tsy tonga amin'ilay fitenenana manao hoe manao tahaka amin'ny finambarin'ilay tsy misy nify e vo mitelona dia any ankibo mitsako tsoreka kenda voavelona ny do miaranoatra na no tahaka ilay bevoka namangiavana ka ny tongotra tsy nanitsa tokonana ny tongotra no indro efa mandombaravarana dia ny fifaliana ho an'ny rozy tokoa lahy ny mivelatra eny anjaridaina raha vao tonga ny maraina fifaliana ho an'ny ketse no maintso mavana raha mirotsaka zany ranonorana fa fifaliana ho an'Andriamatoa Robella Yandry filohan'ny atoka ARB sy Ramatoa vadiny no mandray sy miaraba antsika rehetra vorolanina amin'izao lanonana izao koa indrindra izy mivady manao an'le hoe fa isa lany amotana rony aviavy arabaina daholo hoe na ny lana ny vavy na ny efa tonga na mbola ho avy dia mirary soa nareo mba tsisy anavy ka ny Maria irariana izy mivady mba tena hatavitavy telo lafangady efatra fi arabaina daholo amin'ny fotena ty fa ho tolora n'Andriamatoa Robella Yandry ny havanana indro omeny Ramatoa vadiny ihany koa ny avy dia angatahana izy mivady amin'ny fahasoavan'ny Maso Maria sy ny fitantanana ny Jesosy Kristy fa raha sanatria kosa lahy misy ny tsy ty aza mangarika namototra ery e fa rehefa mifanena mba mitsikitsiky dia milahy emboka eny mangamanga arabaina ihany koa ianareo izay tsy niranga fa any ivelany ihany ny manangasanga ka modimody misarina akanga dia mody ny sofina fotsiny no arangaranga fito laparaky valo tanatanana arabaina daholo ery sakaiza sy namana mirary soa hitavy tanana ay anavy ay anavanana sivy larongony folo fanolena ny andro iaina ny tsy lava fa vena tsara hatrany ndeha hifanosehana zay no ela tompoko lahy zay no ela tompoko vavy fa tsy ho tompo mangatakata ny tahaka mpivaro mofy ianareo na tompo milelan-tanana tahaka ny mpivaro tantely fa sitraka sy telona indrindra ianareo raha voky alohan'ny tompo ny tahaka amin'ny mpanimikena ko mba tsy asaisay tahaka ny ratson'ny mpanetsa tsy misasak'alina ary zao feonantsika izao ka atsoraka be tahaka ny dite tsisy ronono fa tena aritra tsara ohatran'ny fitiavana indray mitete mafaly aho ny manolotra anareo ny fizotran'ny fandaharam-potoana eto anio ny voalohany amin'izany dia ilay sary sy horonan-tsary nandritra ny fitsidiam-paritra nataony filohan'ny ARB tany amin'ny faritra tany niaraka tamin'ny ekipany aorinan'izay dia roso amin'ny fandraisam-pitenenana avy hatrany ka makilay voalohany ny fitenenana eto Andriamatoa Ranarso Désiré secrétaire exécutif national ny antoka ARB aorinan'izay dia ho asaitsika i Njara Marcel handefa ny feo mangany eto nostany razanay mamarana ny fandraisam-pitenenana Andriamatoa Robella Yandry filohan'ny atoko ARB ry teknisianina ary soa avy hatrany ary ilay sary sy horonan-tsary
lavitra be ny lalana nalehan'ny filohantsika Robel Iandry nandritry ny fitsidiam-paritra sady mahafinaritra ny mahasondriana ary tena mahavariana ilay sary sy horonan-tsary averintsika indray mandeha ary ilay tehaka teo. Tompoko lahy sy tompoko vavy ajay anisany fa ny savasavana ny raviny ny lahy ahitana ny volony, ny savasavana ny volony ahitana ny voany. Ako fantaritsika fa voakatsaka toy ny tiana ho tenenina ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavokaran'ny katsakitsika ao anatin'izao vanim-potoanan'ny fahavaratra izao koa ny tsy parifarony lany zokon'ny tsy perifery ny sambo hoe ny zokon-dakana fa ny fandraisam-pitenenana kosa no zokon-draisaka eto koa asaitsika ary hiakatra ampanajany ety Andriamatoa Ranarso Désiré secrétaire exécutif national ny fikambanana ARB raisitsika amin'ny alalany tehaka amin'ny refitrevitra azy. Andriamatoa filohan'ny antoko politika Anjomara sy Rivobaovao sy Ramatoa vadiny Robelina Andry. Ramatoa vadiny secrétaire exécutif national vadiko zany. Ianareo namana tompon'andraikitra akato amin'ny antoko politika ARB sy anareo mpikambana namana rehetra ato anatin'izany antoko politika izany. Andriamatoa sy Ramatoa ampanjaka isany izay nasaina manokana anotrona sy hanome voninahitra izao lanonana izao. Andriamatoa sy Ramatoa, ianareo ray aman-dreny ara-panasy ara-drazana ary ireo tangalamena isan-tsokajiny. Ianareo manamboninahitra isany sivily sy miaramila arakaraka ny laharam-boninahitra anananareo avy. Ianareo nasaina rehetra manatry maso sy atre maso ankehitriny. Ankoatran'ny mpikambana amin'ny antoko ARB dia inonay fa ao ny agnatin'ny fikambanana izay vonona hiara-iasa sy anampy iombona amin'ny antoko ARB. Ao ihany koa ianareo izay nasaina manokana no ny antony samihafa. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ombako manana ny fiarabana nataony ny mpandrindra ny fotoana teo, fampiko ihany koa ny fialantsiny sy ny azafady raha ivolagna eto anoloan'ny aja mamboninahitra isan-tsokajiny. Magnarak'izay dia fisaorana roy anankiroa no ataoko aketo. Fisaorana voalohany dia isaorantsika Andriamanitra izay nagnome tombonandro, nagnome fofinaina mahavelona natakaratsika ity andro niany ity. Isaorana izy satria avy loatra izy ka dia tolorana ny fisaorana. Ny fisaorana faharoa farany dia ho ana Andriamatoa Robelina Andry sy Ramatoa Robelina Tsanta. Hitatsika teo ny
de naleny lalana naleny rehetrarehetra ao ndraindray izy mivady miaraka ihany agnatin'regny lalana zay naleny regny hitatsika misy fasarotana maro tagnatin'izy regny fa ny fotoana moa voafetra ihany ka dia tsy nivalam-parana isaorana hoa i Andriamatoandry Robelina satria nandray ny andraikiny ka tonga amin'izao fanapa-kevitra eto izao ny antony fisaorana dia azavaiko amin'ny alalan'ity anekdote anankiray zay olazaiko anareo ty ndray andro niaraka ny sakafo zahay efatra mianada zay eto dolo moa reo anankiroa reo niaraka ny sakafo taminay tamin'izany dia rehefa nandeha ny sakafo de mandeha koa ny resaka tampotampoka teo tsy niteny Andry Robelina tsy niteny Robelina Andry gaga zay nangigna izy sady tsy ninana de fa mpijery zay le namana takeo hoe ino raha mandalo midogy akanina nga présidenty ny andro teo zay fa samy tsisy lasa niteny koa farany minitra vitsivitsy taorinan'izay niteny izy ory zalahy ozy tsika mihinana aketo tsika mihinana aketo zao sakafo hoanitsika zao fa za dia matsiaro marary ny foko tsy mandry ny saiko fa taigny amin'ny lalana naleko regny taigny andrano lava taigny Transi taigny Bemanonga taigny Nalaiva sy ny sisa misy olona ny akaigny ozy ka ndraika ihany mihinana agnatin'ny ray andro ary nisy aza ozy a mangamanta vao mangamanta sy nasira zay mba hoanina agnatin'ny ray andro mankarary ny saiko zany ozy kanefa Ramatoa Robelina Tsanta horesitsika ny kere am'ty firenena ty satria eo anao eo Robelina Andry matoky anareo ny firenena ka dia misaotra anareo manka ianareo ny mpiara-mivoaka anareo manarak'izay raha iverigna amin'ny ity raha ataontsika niany ty ny tegna koa dia izao ny azoambary nagnaraka ny fepetra no faritany lalàna 1.10 tsipika 12 tamin'ny fa 7 volana inona zay fa 7 volana septambra 1.10 ny nananganana anty antoko politika ARB ity no volavolaina ny antotaratasy rehetra zay takiny zany lalàna zany talohany nametrana anazy tany amin'ny ministerany atitany sy ny fitsinjaram-pahefana tia na taratasy nametrany reçu tamin'izany izay misy antota taratasy 7 ary lehibe tagnatin'ireo dia ny statut ny règlement intérieur ny projet de société sy ny sisa ny ministre signaturan'ny ministre mihitsy ity nagnano ny accusé de réception tamin'izany rehefa napetraka raha fa tafapetraka moa zany dia indroa zahay nantsoina tagny amin'ny ministerany atitany indroa nadiadina nangatana fagnazavana tamin'ny zavatra sy satsasany voasoratra tao tamin'ny mpikambana sy satsasany dia rehefa voavaly dolo moa izy reny nomena valiny zay saza azy dia nivoaka ny fataratasy fankatoavana fanekena ny fijoroan'ny antoko politika Anjomara sy Rivobaovao na ARB zay hovakiko vetivety amitsika keto
izany moa dia ity izy ay tsy nivoaka akato reto izy a ka vakiko vetikety amintsika zany le izy a dia zao ny taratasy navoaka ny ministère de l'intérieur et de la décentralisation. Arrêté numéro 28038/222 portant constatation de la création et de la reconnaissance de la personnalité morale du parti politique dénommé Anjomara Sirivo Baovao. Le Premier ministre chef du gouvernement, vu la Constitution, vu la loi numéro 2011-012 du 9 septembre 2011 relative aux partis politiques, dia misy décret maromaro mba tsy andaniandro dia tsy hovakitsika aorinan'izay a, vu les pièces de dossier présentées, arrête, article 1er, sont constatées la création et la reconnaissance de la personnalité morale du parti politique dénommé Anjomara Sirivo Baovao ARB. Article 2. Le siège social du parti est fixé au lot IVO 68 en Koundrano, Antananarivo. Tout changement du siège sera porté au registre national des partis politiques. Article 3. Le dit parti sera enregistré dans le registre national des partis politiques. À cet effet, une notification du numéro d'enregistrement sera faite au parti. Article 5. Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera. Antananarivo le 18 octobre 2022, pour le Premier ministre, chef du gouvernement, par délégation, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Signé Toukieli Justin. Nisy ampliation moa zany a nalefa taty amin'ny antoko moa zany a zay nitondra ny numéro 1481 mi DSG DGAT DAT et CLPA pour application Antananarivo le 25 octobre 2022 pour le ministre de l'Intérieur, le secrétaire général no nagnano sini saotra tompoky lahy mankasitraka tompoky vavy. Saotra Andriamanitra. Tompoko lahy sy tompoko vavy ajaina isany sady mangarahary no mamifara ny fatsakan'andriny ny andohamandry mandry vomivato ankehitriny ny mponina moniny morona ankarahara mikaraitsy mona mandavataona ny vodivonana andrano fotsy fa fotsipitsika sy mantsopika ny sakely-dranona akato fa mitovy tantely mitovinany koa ny vololona kondro mavesabo tena mavesatra mivory izy mianakavy raha izay teny secrétaire exécutif national ny antoko ARB zay satria rehefa miala tokoa ny satroka hita ny sola rehefa ntsika hita ny banga rehefa mandeha hita ny bingo rehefa mivoasana voanjo hita ny tavana roso tena vaovao mafaly lehibe fa tafatsangana ho antoko politika ilay fikambanana ARB efa ela ny andrasan'ny vahoaka malagasy an'izany ka hoy isika manao an'le hoe de misaotra de misaotra nareo izahay fa sitraka indrindra ary telona vita nareo taminay de misaotra nareo izahay fa sitraka indrindra ary telona vita nareo taminay misaotra indrindra tompoko. Tompoko lahy sy tompoko vavy ajaina isany ny volokano tokoa lahy raha hipoaka somary miletika kely vao misavona ny akoho vavy raha natody miala faditrara ny akoho lahy raha neno mandefa ny feo mangany andao asaitsika ary injara Marcel hiantsa n'ilay hira nosy tandrazako ao anatin'izay feo mangany zay raisitsika amin'ny alalan'ny tehaka mirefitrefitra ary izy.
razako zay navelany razako rafoko anao ny rako ry Madagasikarako ny rano masina no valapari mambefiny fo korehetry fankaty sy ampisaraka ny malagasy miaraka andriamanitro mitay titaninaity tany zay nomena ho anay lovany taranakay Madagasikara ho an'ny malagasy malagasy kosa ho an'ny Madagasikara nositagnin-drazako zay navelany razako afoko anao ny rako ny Madagasikarako ny rano masina no valapari mamefiny fo korehetry fankaty sy ampisaraka ny malagasy miaraka andriamanitro mitay titaninaity tany zay nomena ho anay lovany taranakay Madagasikara ho an'ny malagasy malagasy kosa ho an'ny Madagasikara tena mangafeo anjara Marcel nosy tany razako zay navelany razako afoko eo anao ny rako ry Madagasikarako ny ranomasina no valampariko mamefy ny foko rehetra ifankaty tsy ampisaraka ny malagasy izay miaraka ao anatin'izahira mamelovelo mamolovoly fitiavan-tanyrazana izay no ahatserovana fa raha maneno maraina tokoa la mifitatra ny akoho mpisotro no tsindin-daona raha mahita vily le mibitro sady songamolotra no ranga sofina koa efa ranga de ranga mihitsy ny sofinay andrea matofilo Robella Yandry tea fantatra tea lala izay ho ambaranao malona izay fanambaran'ny Andriamatofo Ranarso Désiré secrétaire exécutif national ny antoko ARB izay ka hoy manao an'le hoe faravolondro tsy hanendrika tokoa lahy de mila tsa ho volomaso faravolomaso anakona de miafina ho volontsofina faravolontsofina tsy andre mila tsa ho volombava faravolombava tsy ho famantarataona midina ho volotratra faravolotratra de miafina ho volokelitra faravolokelika amin'ny fofona mila tsa ho volokibo faravolokibo tsy ame ambo mila tsa ho volondranjo faravolondranjo tsy mety ho safosafona de mekara ho volom-pitiavana de izay volo mamolo volo fitiavan-tanyrazana izay no nanisy ary natonga anao hanangana ny antoko ARB Andriamato Robella Yandry ko ny angola teny fanao an'ny ankizy amin'ny dia vola takariva penmanana manao hoe
kitambaramita kitomta falifali esembitapita ela ny andrasana izahay ko midira ny akanganay mampandrosanao amin'ny mpanajana ary Andriamatofilo iakatra ty ambony lapiazo ny akoho malala mody fangisa miandry alaina ry mpitaridalana mahafatifaty alay voarany ny filohantsika. Ombako manana ny araba araky ny arifenitra sy ny antanatohatra efa voalaza ny secrétaire exécutif national teo. Faly miarabantsika rehetra, faly miaraba ihany koa anareo avy lavitra avy amin'ny lafy valon'Nosy ary ianareo avy any ampitan-dranomasina. Tompoko lahy sy tompoko vavy, eto am-piandohana dia misaotra an'Andriamanitra andriananary isika noho ny fahasoavany no natanteraka izao lanonana izao. Ankafaliana no ianantsika androany, ankaravona ihany koa satria mijoro matotra ary vonina ny antoko politika Anjomara sy Rivobaovao. Mijoro ity antoko politika vaovao ity efa volana vitsivitsy no anomanana azy. Efa ela ihany koa no nisy fifandraisana tamin'ireo malagasy mpiray-tanindrazana avy amin'ny sehatra rehetra, avy amin'ny lafy valon'Nosy, niainga tany ambany ravikazo tany, tany amin'ny faritra rehetra tany, hatrany ampitan-dranomasina. Tsy miambo isika hoe isika rery no manana fikasana tsara ho an'ity tanindrazana ity, tena be dia be tokoa, fa ny azo tsika ireharehana kosa dia ny fahasahiana mijoro, hitsoka Anjomara sy hitondra Rivobaovao, ampitambatra indray ny malagasy tsara sitrapo rehetra, anorotra lalam-baovao ho an'ny firenena. Anjomara satria feo mahery hitarika ny vahoaka anana repère na tanjona iraisana. Taorian'izay ampolo taonany maro nibahanana olona roa na antoko roa na vitsivitsy ny fitantanana ny firenena izay. Rivobaovao satria antoko politika metraka tontolo sy fomba fanaovana politika ahafahany rehetra miaina ao anaty fahalalahana sy fahasamihafana. Antoko politika hitarika any amin'ny fahaizana sy fitaizana ny olom-pirenena hovanina. Antoko politika naja sy ampanajany lalàna hiaro ny olom-pirenena sy ny zony. Antoko politika hiaro sy ampandroso ny tanindrazana tsy mialonjafy. Tompoko lahy sy tompoko vavy, antoko politika mivoy foto-kevitra ny ARP fa tsy antoko politika mivoy tsangan'olona. Antoko politika ny melanjany maha-olombelona satria ny olombelona loharanon-karena, valorisation du capital humain. Antoko politika metraka fitantanana matipaika ireo loharanon-karena rehetra baikono ny fitavatanindrazana, gestion stratégique des ressources naturelles, humaines et financières. Antoko politika izay manome lanja manokana ny fifaninanana madio ary mampitovy ny rehetra eo amin'ny lafiny fiariana sy fandraharana ary fahalalana ara-toekarena, libéralisme économique. Ametraka tontolo ara-toekarena anjakan'ny fanarahan-dalàna ny antoko ARB, miompana ny fanomezana sehatra sy fahaizana, ny traikefa, ny fitiavan-tanindrazana izay nanampandra malagasy misehatra amin'ny lafiny rehetra ho fototsy ny fanarenana ara-toekarena ny firenena. Manana vina, mazava, azo tanterahina sy azo atsaraina ifanaraka amin'ny fivoaran'ny vanim-potoana sy ny fiarahamonina malagasy ary ny fiarahamonina iraisam-pirenena ny antoko ARB. Ary resy lahatra ihany koa fa ao anatin'ny sotoavina sy ny fahendrena malagasy ihany no misy ny tsy ambaratelo fampandrosoana ny firenena. Antoko politika ameriny indray ny fahefana sy ny fanapahan-kevitra eny anivon'ny fokon'olona sy ny fiarahamonina ny ARB ary ametraka isam-batan'olona ho fototsy ny fanarenana ny firenena. Izay rehetra vonina mokatra amin'ny sehatra rehetra misy azy dia ery sy tanjaka ity firenena ity daholo
ka tsy misy azy hoahilika ny zanaky Madagasikara. Antoko politika ametraka ny fiandrianam-pirenena ho ivin'ny politika ifandraisana amin'ny mpiara-mombonantoka sy ny mpamatsy vola ny ARP, ivoy hatrany ny fiarovana ny tsombotsoa vahoaka malagasy amin'izay fifanarahana iarahana amin'ny amivelana na ny vao atao na ny efa misy. Antoko politika ametraka politika ifezana ny harem-pirenena itera-boka-tsoa ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo ny antoko ARP noho izany. Andamina sy andrindra ny fitrandrahana ny arenan-kibon'ny tany isika. Efa betsaka izay voaroby izay, efa betsaka izay nanjakany olombitsy izay. Tokolasy tokovavy, fanontaniana maro no iarahan'ny antoko ARP mamaly amin'ny vahoaka malagasy rehetra. Mifanaraka amin'ny fanampitakiany ny vanim-potoana ankehitriny amin'ny fanavotam-pirenena ve io lalam-panorenan'io? Mbola mety ve ny faritry ny Repoblika fahefatra sa mila miova Repoblika mihitsy Madagasikara? Inona no tokony ho fanovana atao eto amin'ny firenena mba hahatonga ny rafi-pitsarana anana ny maizy azy ka hahatonga ny olon-rehetra na ny olom-boafidy aza ho eo ambany lalàna ka tsy maintsy mametamberina ndraikitra? Inona ny rafitra mila fongorona izay mampahantra antsika malagasy? Ahoana ny hevitra sy vahaolana maharitra amin'ity kolokolo mahazo vahana amin'ny antanantohatra rehetra ity? Ny tsy fahafahana maneho hevitra ankalalahana, ny tsindry sy ny antsojay samihafa? Ahoana ny tena vahaolana amin'ny fahampitehan'ny sotoavina, ny faharavan'ny fiarahamonina sy ny maro samihafa? Ho taritaritina tahaka izao foana ve ny raharaham-pirenena? Ny fahantrany maro anisy eto ambony harem-be? Sa mila mandinika ny endrika revolutionna tena nova zavatra isika? Efa nisy no mazava ny valin'ireo fanontaniana ireo avy amintsika. Fa mbola no ateven'ny tolo-bahaolana avy amin'ny hevitry ny maro matakadravitra tamin'ireny fionako, tamin'ireny tsiditsidika eran'ny Madagasikara ireny. Ho avy ny fotoana ampahafantarina antsika an'izany amin'ny antsipiriany. Afaka amin'ny teny mahitsy sy mazava isika fa manana hevitra, manana paikady, manana programa, manana vina, fa indrindra manana olona. Dia ny malagasy rehetra tsy manonofo fa voninkiasa, tsy miandry toloram-potsiny fa voninkivoatra, manana ny ambom-pirenena ary resy lahatra fa tsy mendrika ny fampanantenana pokaty sy atao tohatra fiakarana lava. Tokolasy tokovavy, nahoana noho izao ianao? Tom-pifidianana ity tontolo ity, efa fotoana maharitra ny anjomara sy rivo-baovao no miketrika, dia zao vao mahamasaka. Tsy andrakandra ny fandraisana andraikitra eto amin'ny fiainam-pirenena, fa tsy maintsy ny omanana tamin'ny lafiny maro. Fotoana izao hitsanganana sy alana amin'ny ankiviana ary ifandraisan'ny olom-pirenena tsiraray andraikitra. Firenena mantsy no resaka eto, fa tsy olona iray, na roa, na telo intsony. Malagasy isam-batan'olona, ny tanora, ny vehivavy, ny matanjaka, ny marefa, ny herin'ny tanora, ny trakefan'ireo efa voki-taona ary ny fahaizan'ireo manam-pahaizana malagasy ilaintsika daholo zany. Tsy adidiko izao samy rery, fa adidiko izao sy anao ny firenentsika. Antoko politika nanaraka akaiky ny fianana politika teto ny ARP, nakalesona tamin'ny lesoka sy ny tsy fahombiazan'ireo mpitondra ny fandimby, mivonona kosa hiazona sy hiaro ary anamafy ny fahombiazana sy zavatra vita tsara rehetra nentin'izy ireo ihany koa. Noho izany, na eny amin'ny fokotany, na eny amin'ny commune, hatreny amin'ny distrika sy ny faritra rehetra, hatramin'ny fifidianana filoham-pirenena, dia efa miomana ny antoko ARP hiatrika sy handray anjara amin'ny fifidianana rehetra izay fandimby eto Madagasikara. Efa nomana ihany koa ny mpikambana
sy ireo maniry ny ompikambana amin'ny antoko politika ARB rehetra manerana nosy tary hiatrika ny kongresy izay atao isam-paritra mialohan'ny irosotsika amin'ny kongresy nasionaly. Manoloana ny zava-misy ankehitriny koa satria andray anjara amin'ny fifidianana rehetra isika na oela na oaingana izany dia manaingantsika anaramaso sy anoratra ny anarantsika any anaty lisym-pifidianana aza miandry ny fotoana farany. Mamporisika atsika ihany koa hiomana amin'ny fahanaraha-maso ny fifidianana sy ompikambana ao amin'ny birao fanatsahambato satria efa fantatra ny zava-nitranga teto tamin'ireo fifidianana teo aloha. Ny fisoratana anarana any anaty lisym-pifidianana ihany no mamezoantsika hifidy sy hiaro ny safiditsika amin'izay fifidianana ho avy eo ary ny antoko ARB dia tsy maintsy hijoro hiaro ny safidim-bahoaka. Ka alahoera ary tompoko lahy, hifandrombony ary tompoko vavy, tafio ny herim-po, aza misalasalana matahotra fa miatrana manoloana ny tantara isika. Hiaraka sy hijoro ireo manana fikasana tsara sy sary-piara amin'ny ho avy n'ity tanindrazantsika ity, izay tsy azontsika avela fotsiny amin'izao satria tanjanaka ho an'ny taranaka faramandimby ihany koa. Noho izany ary dia ambarako amin'ny fomba ofisialy eto anatrehanareo solon-tenan'ny vahoaka malagasy voretona fa mijoro eto amin'ny tanin'ny Repoblika Madagasikara ny antoko politika Anjomara sy Rivo-Baovao. Samy eto any Andriamanitra. Ataontsika amin'ny rehefitrehitra le tena tsy akantsika le tena. Maso toerana aritsika tao. Tompoko lahy sy tompoko vavy ajaina isany entsika tamin'ny tenin'ny filoha teo fa tsy ny fikatsakatsaky ny katsatsaka ao anaty katsaka no ampitsatsaka n'Andriamato Robella Yandry malona ny ady sarotra sy ny fantran'ny malagasy ankehitriny fa mikatsaka mandrakariva izay aso ampandroso an'ity Madagasikara tanindrazana malala antsika ity. Tena hita vonombonina tokoa ny lehilahy ary raha ny fijery ny tsanganana ety anoloana tena omba labe vozina tsy mifidy tany adina ary tovolahy lamosina zay teraka eny an-tsena babeny avokoa tena fakatahaka tahaka ny ondrikely saradreny izy ary raha ny teniny nataony teo dia kely be vao nitahaka ny aviavy ka sady azo hoanina no azo ialofana. Tena mirafitra tsy misy elanelana ohatra ny fikatsaka moa tsy toy ny raha vola mangotraka nateraky ny varimandry ary nahazo be tahaka ilay be vavorona nandre fofomandry ny vahoaka malagasy nandreny ny teniny teo ka sady faly no velombolo ko mariky ny hafalitsika raha hoy aho manao an'ilay hoe varay varoa varotelo fararaka be. Tompoko lahy sy tompoko vavy Andriamato Robella Yandry tena teny ray aman-dreny tokoa ny teninao teo ka dia sitraka omban-drary ary telona omban-tsotra dia tena inonay fa tsy zaka antserany aina tahaka ny mpitarika posina Antananarivo intsony ny vahoaka malagasy sy Madagasikara iray manontolo na iodikodina natao tandrimo toka miodina fa tsy afa mandroso tsy tondra tapany ohatra ny kibonao miririnina na ho resy mitateraka tahaka ny vary matoy
norarafagavandra na anara-tsisy ny tahaka ny akola resy anaty fa de manana izahay manana anao andry ankinana rasina ny andraikitra manomboka izao ary ara ibanjana ny ho avy isika zay ilay ARB manolona ny fahasairanana sy ny vitangan'ny vidim-piainana ankehitriny temitsodra ny tanteraka anao izahay ho toy ny pikanjaridaina manitra sy mamerivero tarafin'ilay tara-joary vao maraina ane ianao ho toy ny voninkazo manitra ny fo masin'i Jesosy ka sady itoeran'ny anitra nonenan'ny fahamasinana ho toy ny trafinombo fahavaratra ianao ka hiara-aroroka amin'ny antsoro ho lava velona tahinjanahary ho toloran-jafy afy tena ho toloran-jafy kely satroka ho tiany rehetra ty zahay rehetrareo efa tianao raha teo ko maleo va malasana Andriamatoa fa mbola lavitra ny lalanao ale sy zoranao tiafatsika mirefitrefitra ny filohantsika teny mamatra mihoatra amin'ny femorisy mianakavy miraraka ny omana mihoatra amin'ny voky manefika ambara ary fa mifarana treo izao fionatsika izao saingy tsy mety lany miantsitsarona toa zazakely no tolona ambatomany na anao takilay nanandratsiraka sady tsy laza ny tsatsony ny tsy teny ny tsirony fa de makasitraka makately lanareo rehetra tonga nanotrona ianareo nasaina rehetrarehetra ho ravitapi anareo ka ho tiany lando ho ravitambolo ka ho tiany nify ho tsara fanahy eko sitraky ny olona de manaova tahaka ny rano eny ambodivondrony ka ndririnina lofa maintso lohataona angitsingitsy ny fahavaratra ho fangikavana na izany na tsy zany nefany tena afaliana tsombotratra izao natrehatsika izao ka mba tsy ho tonga amin'ilay fitenenana manao hoe tsika tsy ravina tahaka an'n'en'le manaizana le mbo madilo hoe na tsika vendrana tahaka an'n'en'le njola masona nangatapata ny zanany nangatahana ka ny reniny natao tsara tely fa mba ho tsikitsaky ny fo zarytsakitsika ny sainy de misy vatomamy kely no man'ny atoko mba ho mamimamy kely tsakitsaky kely raha tsika mitsetsitra sy mitsakotsako ampitsikitsikina kely de kely tokoa fa mbi amin'ny tenin'ny rajao hoe aza mirobaroba raly fazifaziko zany fa bevoka miatsena mampiseho zavabita zay mivitan'ny filohantsika Andriamatoa Robelona Iandry sy Ramatoa vadiny makasitraka makatelona tompoko lahy makasitraka makatelona tompoko vavy de aorinanazy dia izay ihany koa zany ny vaovao ny ainga tetsy amin'ny radisambolo tamin'ity androany ity mijoro amin'ny fomba ofisialy izany ny antoko politika Anjomara sy arivo vaovao ary miantrana avy hatrany manoloana ireo raharaham-pirenena amin'izao ihany koa isan'ny narahantsika teo ny famakina ny didim-pitondrana novakiny sekretera paratanteraka ny antoko ARB izay manambara ny fijoroan'ity antoko ity amin'ny ara-dalàna mihitsy fa indrindra narahantsika tamin'ity androany ity ihany koa ny kabary politika voalohany nataon'ny antoko ARB tamin'ny alalan'ny filohany Robelona Andry itatahatra tao anatin'izany kabary izany vinam-piarahamonina entin'ny antoko sy ny foto-kevitra izay hijoroany ny antoko ihany koa entsika tao anatin'ity kabary ity ny songadina fa vonona ny hiatrika ny fifidianana rehetra ity antoko ity ary tondra ny anjara birikiny eo amin'ny firenena ihany koa tahaka ny tanjon'ny antoko rehetra izany ny azo ifehezana ny androany izany dia miampiray ny antoko eto amin'ny tanin'ny repoblika ny Madagasikara izany na nisy aza moa zany ity fanambarana amin'ny fijoroan'ny antoko ARB ity dia tsy foana akory ny fikambanana ARB fa mijoro eo ankilany ny antoko ao anatiny izany izay ny tetsy antoerana aloha tamin'ity androany ity ankasitrahana fiainanao miaraka aminay hatramin'ny farany tao anatin'ny famitana mivantana tamin'ny alalan'ny haino aman-jery na tamin'ny alalan'ny tambazotra sosialy izany ankasitrahana fiainanao mbola hoarahanao amin'ny antsipriany ihany koa ao anatin'ny fampalam-bavao ny haino aman-jery eo anivon'ny vondrona Jumina ihany koa
ity fanambarana androany ity ao anatin'izany zany ny Dreamin, ny lasety sy ny ABC. Ho an'ny ABC manokana amin'ny valora latsaka faefany tahaka ny mahazatra ny fotoanantsika. Mankasitraka tompoko.